Moizana aina zazalahy iray teny amin'ny lalana bypass ny fafito-ambin'ny ny volana martsa lasa teo no afahan'ny fitsarana noho ny fisalasalana moa ireo voapanga milaza ny ampiakatra ny raharaha kosa ny fianakaviana. Gaga sy talanjona tanteraka tamin'ny didy izay navoaka ny fitsarana ny fianakaviana sy ny akaikin'ny Zafimily Maxime ilay zazalahy maty voadonina haniaraka tamin'ny moto sy teny amin'ny lalana ny bypass ny 17 martsa lasa teo. Afaka noho ny fisalasalana mantsy ireo olona teo izay nampangaina ho nandositra tao aorian'ny loza sy tsy namonjy ilay voadona. Mieritreritra ny ampiakatra ny raharaha izy ireo. Tsy napozina mihitsy ilay valin'ny fitsarana izany hoe taitra be zay, gaga be zay hoe tonga dia afaka madiodio fotsiny zareo. Tsy maintsy ampiakatra zay. Tsy maintsy ampiakatra fitsarana. Tena akatra amin'izao aloha dia tena kivy foana zay, kivy satria izay zavatra rehetrarehetra izay mivaly zany dia ohatrany hoe amin'ny faveur-ny zareo foana akatra amin'izao. Ohatrany hoe tsisy asina mihitsy zany ilay olona zay ngamba fahitana anazy. Tsy mbola hidranona atreto moa ity raharaha ity fa amin'ny 17 septambra indray dia mbola hiakatra fitsarana na vandoza tsy fanahinina izay indray no hiampangana ireo olona telo izay tsy ahivana fa mbola tsy ampitaona ny iray marina ihany koa fa dia tsy tonga ny aino ny didim-pitsarana androany teny Anosy ireto voarohirohy. Ao anatin'ny vaovao tapatapany kosa lehilahy iray 17 taona no voasambotra ny polisy ekonomika ny herinandro lasa teo tany Toamasina.